Tao anatin'ny 5 taona lasa izay dia nanjakan'ny toe-tsaina feno kolikoly, nanjakan'ny fitaka ny tanànan'ny Toamasina. Tsy misy intsony ny toerana ofisialy natokana ho fanarinan'ny fako ary 90 ny vahoaka izao no voakasika ny tondra-drano isaky ny misy oram-be. Izany moa hafatra izay navoaka ny Roa Laratsiraka ny tao anatin'ny pejiny. Holazaintsika moa ny mikasika an'izay sy ny hafa izay tokony holazaina fa mialohan'izany dia mbola toy ny mahazatra ary tsy miova aza adino ny miabone ny sainantsika, aza adino ihany koa ny mametraka ny komantera noho ny farany dia asio j'aime ihany koa ny video. Zay ary no ela ndeha ary hidirantsika izany fanaovana abonnement izany mialohany hiresoantsika amin'ny votoatindresaka izay ataontsika androany. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Nandritra ny iny fivoahany valim-panadinana bakalorea iny moa dia anisan'ny tena nalaza tao anatin'ny tambanjotra an-tserasera moa i Ranja Andriantsoavina. Ity zandrikely hitantsika amin'ny sary ity moa, izy no Ranja Andriantsoavina, izy ilay mpianatra nahazo mention très bien tao amin'ny sekoly katolika Saint Gabriel Mahajanga. Marina moa fa afaka avokoa ireo mpianatra rehetra niatrika ny fanadinana bakalorea tamin'ny sokajy rehetra tao amin'ity sekoly nisy any Ranja Andriantsoavina ity. Koa satria miresaka mikasika an'izay bakalorea zay isika, ndeha ary hiresantsika ny mikasika any Andrianomena Loisy. 13 taona i Andrianomena Loisy Velomanana, antsona hoe Loisy, no nanala fanadinana bakalorea tao amin'ny foibe-mpanadinana Mahajanga voalohany. Klasy première izy ary nanao candidat libre sokajy ade no nisy azy ary nahazo mention assez bien izy. Avy any amin'ny faritra Melaka moa izy koa dia miarahaba azy izahay ato anatin'ny ity chaîne ity. Miarahaba anao izahay ry zandrikely Andrianomena Loisy ary mazotoa mianatra hatrany fa ny fianarana no lova tsara indrindra. Ampahafantarina ianareo ihany koa satria anisan'ny zavatra izay tsara ho fantatra moa ity anankiray ity, resaka baka 2024 ny alakamisy izao ny délibération ho any Antananarivo ary ny zoma izao kosa no hivoaka ny valim-panadinana. Zay moa ny resaka mikasika ny fanadinana bakalorea, fandeha ary isika hiresaka zavatra hafa indray. Efa ho 8 andro izao no tsy misy jiro ny ao amin'ny commune Betioka noho ny fahasimban'ny milina ampiasain'ny jirama. Miantso ny tompona andraikitra sy ny fitondram-panjakana ireo mponina mba hijery izao toe-draharaha izao. Zay moa ny tany Betioka, fandeha ary isika hiresaka kely ny zavatra any Toamasina indray. Maty ny hanoanana ny raim-pianakaviana iray manodidina ny 70 taona tao amin'ny fokon-tany Tanambavy ery Toamasina ny alahady maraina lasa teo. Hitany fokon'olona ny tsirara-tampoka teo tamin'ny arabe tao Tanambavy ery io raim-pianakaviana io ary nentin'olona tao amin'ny hôpitaly tsy miankina iray tao Tanambade izy. Tsy nahitam-bokany anefa ny fitsaboana nataon'ireo mpitsabo izay efa nanao izay ho afany. Voatery nentina teny Analankininina indray izy, araka izany saingy efa tsy nisy aina intsony io raim-pianakaviana io tamin'ny fotoana nahatongavany tao amin'ny hôpitaly be Toamasina. Ny fanazavany mpitsabo no nanapirofo fa noho ny tsy fampian-tsakafo no nitarika ny fahafatesany. Marina fa tsy vao izao no nisy olona maty nahanoanana tao Toamasina, hoy ny filazan'ny gazety Taratra. Satria niresaka ny tranga tany Toamasina moa isika teo, mbola tsy ala any Toamasina isika fandeha ho jerentsika kely ny hafatra izay navoaka ny solombavambahoaka ny Toamasina. Tsy iza moa izany fa Andriamatoa Ajena Roland Ratsiraka. Toy izao moa ny hafatra izay navoaka ny tao anatin'ny pejiny. Tao anatin'ny 15 taona lasa izay dia nanjakany toe-tsaina feno kolikoly ary nanjakany fitaka ny tanànan'ny Toamasina. Tsy misy intsony ny toerana ofisialy natokana ho fanariam-pako ary 90 ny vahoaka izao no voakasika ny tondra-drano isaky ny misy oram-be. Tsy misy intsony ny fanajana na ny fanatanterahana drafim-panajariana ny tanan-dehibe ary tsy misy intsony ny fanaraha-maso ny isan'ny cyclo-posy sy ny tuk-tuk. Izany moa anisan'ny hafatra izay nomen'ny
solombavambahoaka ny Tamatavy, tsy iza moa izany fa Andriamatoa Roland Ratsiraka. Mbola nitohizany moa ny hafatra izay nomeniny aminy hoe tsy misy intsony ny famantarana ny fifamoivoizana tara 3 taona ny fampidiram-bola amin'ny hetra-trano sy ny tany. Mipetraka hatrany ny kolotsainan'ny kolokolo eo anivon'ny komina. Tsy vitan'izany ihany koa fa tara ny fandoavana ny karama nefa efa tsy voafehy intsony ny isan'ny mpiasa sady lasa atao politika ny fampidirana olona hiasa. Potika tanteraka ny lalana, tsy misy ny drafitra ho an'ny lakan-drano vaovao. Ahitana fanorenana mahagitra eny amoron-dranomasina, zavatra tsy fahita maneran-tany. Zaraim-potsiny tsy misy fanadahadiana ary voalotony kolikoly ny fanomezan-dalana hanorina. Izany rehetra izany moa dia anisan'ny hafatra izay nolazainy solombavambahoaka Roland Ratsiraka ny tao anatin'ny pejiny. Noho ny farany moa no nilazany ny hoe ny ala filao misy amin'ny plazy Pangalanina izay nambolena tamin'ny andron'ny Roland Ratsiraka maira dia namidy, tsy afaka mandeha eny amin'ny plazy intsony ny vahoaka ny Toamasina. Amin'ny villa tsy misy plazy fa beton Pangalanina lafo, hoy Andriamatoa Roland Ratsiraka raha ny nandefa hafatra ny tao anatin'ny pejiny. Zay sy zay moa ny hafatra izay nomeny solombavambahoaka Roland Ratsiraka, koa dia zaraiko aminareo rehetra ato anatin'ny ity chaîne ity. Ny manaraka izay ho lazaintsika moa dia resaka mpianatra jamba nandritra ny grève, ary anisan'ny tena niteraka ady hevitra be dia be moa ity raha vantany vao nivoaka tao amin'ny tambanjotra Antserasera. Ho lazaintsika moa ny mikasika an'izay mpianatra jamba nandritra ny grève izay. Nahatratra 2 tapitrisa ariary na hoe 10 millions FMZ ny tsipaipaka natao mba hanampiana hitsaboana any ihavitiana izay naratra nandritra ny fihetsiketsehan'ny mpianatra teny amin'ny ESPA Vontovorona. Lasa jamba moa ny masony ilany, ireo mpianatra teny an-toerana moa no nanao tsipaipaka nahazahoana izany vola 2 tapitrisa ariary na hoe 10 millions FMZ izany. Raha vantany vao niparitaka moa io vaovao io dia avy hatrany raikitra ny fanehoan-kevitra sy ny ady hevitra ireo olona tao anatin'ny komantera. Ndeha ary ho jerevantsika kely ireo fanehoan-kevitra n'olona be dia be. Ao ireo manome tsiny ilay mpianatra naratra, ao koa ireo hafa izay tsy manome tsiny velively ilay mpianatra naratra nandritra izany grève izany. Hoy ny ireto namana ireto dia namoaka ny heviny hoe merci foana rangahy président, aza vela mihitsy raha tsy ringana ny malagasy, vonoy sy anapary daholo izay mitaky ny zony fa ny anareo ny hery sy ny sandry, ny didy sy ny lalàna. Fa ny hafa kosa dia nanohitra avy hatrany izany fanehoan-kevitra izany, ny teniny hoe ny olona ary mandoa ekôlasy tsy migrève elahy efa mianatra bôjo mbola be wawawawa, hoy fanehoan-kevitra ity olona anankiray ity raha namaly ny fanehoan-kevitra etsy ambony etsy. Ny sasany amin'ireo mpaneho hevitra kosa nilazany hoe misaotra an'ireo mpitandro filaminana amin'izao fihetsika tsy voahevitra sy mampitondra takehatra mandrapahafaty an'ity namana ity, samy mbola ho tsarainy tantary. Izany moa ny fanehoan-kevitra ity namana anankiray ity. Fa ny sasany kosa nilazany hoe mba ataovy ampilaminana ihany ny fitakiana na dia rariny aza, fa mampitondra takehatra mandramaty sady simba ny ho avy, samy mahazo daholo ihany na ny milamindamina na ny misekoseko, mirary fahasalamana, hoy ity namana ity raha nandefa hafatra ho an'ilay mpianatra jamba. Araka izay nolazaiko moa dia be dia be ny fanehoan-kevitra sy ady hevitra nanoloana io vaovao io, fa manasanao hitsidika izany ao amin'ny Facebook fa ho hitanao daholo ireo fanehoan-kevitra n'olona be dia be. Zay koa moa ny namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitrahana ianareo na vita ny haino hatramin'ny farany ary mbola entanina foana ny mbola hanaraka ny video manaraka. Zay fa tsy atao ny alavan'ny resaka, hametra veloma izahay ody izahay saodia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao, veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.